Anisan'ny nanatrika izany fotoana izany moa ny Praiminisitra Jean Omer Berizikyka ary nilaza indrindra ny tenany fa mendrika alaina tahaka ny vitan'i Anisan'ny Mandela nambarany ihany koa fa tokony atsiaro tena ny mpitondra tetezamita fa manana andraikitra eo anatrehan'ny vahoaka sy ny firenena izy ireo. Ohatra mendrika alain'ny mpanao politika malagasy tahaka Anisan'ny Mandela, raha fakafakaina nambaran'ny Praiminisitra lehiben'ny gouvernement Jean Omer Berizikyka omaly taorian'ny lanonam-pahatsiarovana ny Anisan'ny Mandela tetsy amin'ny EKAR Antanimena. Tokony atsaro ny mpitondra tetezamita fa manana andraikitra eo anatrehan'ny vahoaka sy ny firenena hoy ny nambarany. Matsika malagasy manokana toetra nananana dia tokony hoentintsika manarina ny firenentsika. Ny mpitondra dia tokony atsiaro fa ny vahoaka ary ny tombontsoa ambonin'ny firenena no tokony mahasoana no tokony tandrovana alohan'ny tombontsoa manokana. Ny zavatra tiako lazaina amin'izao fotoana izay ananana eritreritra sy saina ho an'ny fianakaviana Andriamatoa Mandela izao ho an'ireo niara-nitolona taminy dia mba te-hiteny ho an'ny mpitondra ny tetezamita iray manontolo mba samy atsapa-tena fa manana didy eo mahazona vahoaka, manana didy eo anolohan'ny tanindrazana isika ka tokony ahay otony, ahay famena, ahay itsinjo ny ho avy ho tsaratsara kokoa ho voninahitry ny firenena ary mba ho vita soamantsara ny tetezamita ka ny safidom-bahoaka ho any antsaka. Anganeka mieritreritra ratsy rehetra dia ho alavirina fa izay asoa no tandrovana. Arak'izany dia miantso ny tokony hampanjakana amin'ny fandeferana sy ny fitoniana mandritra ny fifidianana ny Praiminisitra Jean Omer Berizikyka.